dia misaotratsika rehetra indray napetrahano zao onjapeo zao ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ary faly miarahaba anareo ny tenako izay any tokantrano tsirairay avy any ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo sy ny tokantranonareo ary ny ankonanareo manontolo melohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra fampaherena sady fampianarana raha teo dia hivavaka alohatsika saotranao izay ray maso ny famindraponao ary misaotranao koa izay ny fahatanterahany fotoana dia misy matoky sy manantena fa zay taona eto dia eo ambany fitarihan'ny fanamasinao ianao nanome teny ampaherenay ary koa sady ampiorina ny fononay mandrakariva ary mba azaonay hikatsaka ilay fiainana mandrakizay zay efa natolotra ao raha teo tamin'ny alalan'i Jesosy ka dia anao ny derany aja ny voninahitra Andriamanitra dia anao reriany zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta anaovany mivavaka amen. Eny ary fa dia hanomboka fotoantsika araka nitatsika tamin'ny farany dia nahitantsika fa Andriamanitra dia fitiavana tena tian'Andriamanitra zao tontolo zao zay fanambarana zay moa dia hitantsika tao amin'ny jaona toko fahatelo andiny faina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zananay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azo fa hanina fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy nahitrika ny zanaka n'izao tontolo zao hanamerika zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao voalaza eto zany fa very ny olombelona very zao tontolo zao ny olombelona rehetra ny tian'Andriamanitra resana ty ahoana moa no mahatonga ny olombelona very ditantsika zay zavatra tao amin'ilay romanina dia nazavaina ny tenin'Andriamanitra ao lay romanina toko fahadimy dia zao ny voambara ao dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalaza ao safady romanina toko fahavalo raha tsika andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voateny ao fa zay araky ny nofo dia mihevitra zavatry ny nofo fa zay araky ny fanahy kosa dia mihevitra zay zavatry ny fanahy andiny fahiny fa fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lan'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany ary zay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy hivitan'ny olona tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny hoe olona araky ny nofo eto zany le hoe manana fihevitra araky ny nofo dia olona mpanota ny tian'Andriamanitra resana eto ary fantatsika tsara fa ny natonga ny olona ho mpanota manerina zao to zao dia noho ny tsy fanarahan-dalàna olona anankiray zay hoe tsy fanarahan-dalàna ny olona anankiray zay dia vitantsika ihany koa zay araky ny tao amin'ny romanina toko fahavalo ary ny andiny fadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahinina ambin'ny folo ihany koa novakitsika hoe nefa amin'ny anaran'i Jesosy tsy tahaka ny fahadosoana ny fanomezam-pahasoavana fa raha ny fahadosoana ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no ho tonga be ho an'ny maro tsy mitovy zany araky ny teny hoe tsy mitovy ny fahadosoana sy ny fanomezam-pahasoavana ny fahadosoana voalaza eto dia olona anankiray ny diso teo amin'izao tontolo zao olona anankiray no nanao ny tsy marina nanao ny tsy fahamarinana ka zay olona anankiray nanao ny tsy fahamarinana zay dia natonga ny olona rehetra homeloka ary natonga fahafatesana ho an'ny olona rehetra zao tontolo zao koa ary zay no natonga le fanambarahana io zany fa eto kosa dia zao le tapany faharoa hoe noho ny fahasoavana anankiray mazava zany fa fahasoavana anankiray ny resahana eto na tonga ina kosa ny tonga be ho an'ny maro ny tonga fiainana ho an'ny maro ray fahadosoana anankiray dia ny ray fahamarinana anankiray mazava mihitsy ka le fahadosoana anankiray mitondra fahafatesana sy fanomelohana ho an'ny maro fa ny anankiray kosa fahamarinana anankiray dia mitondra fiainana sy fahamarinana ho an'ny maro misy zavatra anankiroa zany eto resahana ary raha jerevan-tsaikeny ny andiny ny fahinina ambin'ny folo ary dia zao ny filazany azy ao koa amin'ny anaran'i Jesosy mana hoe ary tahaka ny avy amin'ny anankiray zay nanota azafady ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray zay nanota ny fanomezana fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana fa noho ny fahadosoana maro kosa no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana eto indray zany dia zao fahadosoana maro raha vao miteny izy hoe fahadosoana maro ny baiboly zaho anatiny ianao ao anatiny iadama rehefa nanota nandika ny didin'Andriamanitra tsy naraka ny tenin'Andriamanitra
dia lasa navarina fa niovany fisainany niovany toetsainy lasa tsy mba niaiky ny atsony teo anatr'Andriamanitra izy fa nanilika tany amin'ny efa nyteny hoe ilay vehivavy nomena ho aho toy izay koa efa nanilika tany amin'ilay menarana dia nyteny hoe le menarana neny natonga an'izao hoe zavatra tena nahavariana ka jerevo tsara fa zao raha jereva zany hoe fahadosoana maro zaho anatiny ianao anatiny tsika rehetra ao anatiny zao tontolo zao mihitsy ao anatiny araka ny tenin'Andriamanitra fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao ry rahalasynabavy ry mpiainy malala zay niareo zay miaino zao onjam-peo zao jerevo tsara fa io le olona rehetra manera zao tontolo zao io no sehony le fanomezam-pahasoavana anankiray le olona anankiray le olona anankiray zay natao hoe marina kanefa zao le fahamarinana zay ny avy amin'le olona anankiray tian'Andriamanitra ho lasa fahamarinako fahamarinanao fahamarinantsika tsirairay tsy zaho na ianao zany nanao an'le izy fa Andriamanitra no nanatanteraka fanomezana omen'Andriamanitra ty fahamarinany ity fa tsy avy amintsika ary zay ny ilana matetika ny olona le famanontany miresaka indraindray hoe inona kay ny mahamay ny olona dia inona kay ny anaran-tom-piavana misy anareo everin'ny olona fa ny anaran-tom-piavana ny mahavoavontsy tsy marina zany tenin'Andriamanitra milaza araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly dia zao ny voalaza ao asan'ny apôstôly dia mazava tsara mihitsy no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy anarana nomena ety ambany masoandro azahoana famonjena vakiko le izy asan'ny apôstôly toko faefatra ary ny andiny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta manao hoe ary tsy misy famonjena avy amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena olona zay azahoantsika famonjena ny hoe famonjena dia hoe fiainana mandrakizay ny tian'Andriamanitra resahana zany hoe ny lalana makany amin'Andriamanitra zany ny azahoantsika fiainana dia tsy misy anarana tom-piavana nomen'Andriamanitra mihitsy manera zao toa zao satria ny zavatra mahasarika ny olona indraindray sy ny zavatra mahamay ny olona dia anarana tom-piavana hoe inona ny anarana tom-piavana misy anareo raha nasina bavy Jesosy ny fiainana ao amin'i Jesosy ny fiainana nataon'Andriamanitra zany lazainy Jesosy mivantana mihitsy zany araka ny teo amin'Jaona toko 4:1 hoe izao no lalana fahamarinana ary fiainana ka tian'Andriamanitra tsika azo fiainana mandrakizay saingy zao misy zavatra zay tsy maintsy tarian'Andriamanitra tsy maintsy inona araka ny teny Jesosy hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy inona ona moa natao hoe ao amin'i Jesosy ny fiainana inona marina ny antony tena tonga an'Andriamanitra manambarana zany jerevo tsara zany fa i Jesosy io zay natao hoe zanak'Andriamanitra araka ny hita ao amin'ny Levitikosy toko 7:10 dia zao indray no fomba nambarana azy hoe ahoana ny fomba nanomezan'Andriamanitra izay fiainana izay dia zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy toko 7:10 dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta zao ny teny amin'ny 4:4 hoe amin'ny 4:4 fa avy amin'ny ainy nofo rehetra dia ny ra no aina koa zany no nolazaiko tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ranonofo fa ny rany no ainy nofo rehetra ka izay rehetra mihinana azy dia ho aringana ao amin'ny raha zany no misy ny aina ka ny ainy Jesosy natolo no an'izao tontolo zao ho avitra no mifahotantsika teo amin'ny azo finjaliana azany ny antony mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza misy mihinan-dra manambara zany fa ny zanak'Andriamanitra nanolotra ny aino ho antsika ho azo anao ho an'izao toa zao ho antsika tsiray avy ro mpiainy malala ka mahatonga an'Andriamanitra sarotiny hoe aza misy mihinan-dra tsy de resaka loatra momba an'izay fa any aorinany dia mbola ho hitantsika ihany zany momba n'izany hoe raha izany ka jerevo tsara fa eto moa zany dia zao tena fitiavana io Andriamanitra io tena fitiavana tena tian'Andriamanitra zao toa zao tian'Andriamanitra vonjena zao toa zao tsy miankina amin'ny tom-piavana misy ana misy anao zany ny famonjena fa zao Jesosy nataon'Andriamanitra fiainana ary nanolotra ny ainy hamonjy antsika rehetra izy ho rahantsika any ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:2 andiny 2
dia misy fanambaranao zaona voalohany toko voalohany ary ny andiny faharoa dia zao koa no anambarana azy ao vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy zahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay ao amin'ny iray ka efa naseho taminay jereo fa le fiainana mandrakizay io zany tao amin'Andriamanitra dia tao amin'Andriamanitra izy io nasehon'Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao iza le fiainana zay lazainy jaona eto apôstôly jaona hoe hitanay mazava fa Jesosy araka ny fanambarana hoe izy no lanina famarinana fiainana zany hoe tsy misy makany amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy raha lasina bavy tena tian'Andriamanitra azo fiainana mandrakizay tsika ary zany nitanjoan'Andriamanitra tamin'ny voalohany raha namorona zao tontolo zao Andriamanitra dia namorona ny olombelona tahaka ny tarehiny sy ny endriny ahoana moa zany hoe olombelona tahaka ny tarehiny sy ny endriny zany hoe rehefa nijerany Adama zany rehefa jerevana zany Adama dia tao amin'ny daholo ny fomba an'Andriamanitra rehetra tsy hoe le tare le hoe visage akory aza mialatsira miteny vahiny fa ny fiainany momba an'Andriamanitra rehetra ny toetrany feno tao amin'ny Adama tokoa dikan'izany dia zao zay fiainana tao amin'ny Adama zany fony tsy mbola nanota feno ny fanamasin'Andriamanitra endrika sy taren'Andriamanitra tian'Andriamanitra ihany koa ho lasa iny ho lasa fiainantsika satria Andriamanitra zany raha namorona ny olombelona dia hozy Andriamanitra indro tsara indrindra zany ary Adama dia natao hoe zanak'Andriamanitra marina ve zany fa i Adama dia zanak'Andriamanitra raha ny fanambarana ao amin'ny lioka dia manambara mihitsy ny bokin'ny lioka ho ihany koa ny fanambarany ao satria zava-dehibe no mahafantatra an'izay lioka toko fatelo andiny fa valo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy andiny valo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy zanaky Enosa zanaky Seta zanaky Adama ary Adama dia lazainy hoe zanak'Andriamanitra raha lasina bavy mpiaino malala i Adama dia zanak'Andriamanitra ary Jesosy koa zanak'Andriamanitra tian'Andriamanitra araka ny fanambaran'i Jesosy zany dia zao tian'Andriamanitra ny azaontsika fiainana ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka an' Jesosy eo amin'izao fiainana zao koa tahaka ny Adama fony izy mbola tsy tao anatin'ny fahotana feno ny fanamasin'Andriamanitra nanana fitiavana nanjaka tao amin'ny fitiavana ny toetra sy ny fomba fisainan'Andriamanitra rehetra tao amin'ny Adama daholy zany zavatra rehetrarehetra zany kanefa zao ny azahoantsika an'izany dia zay ny fomba nanehoan'Andriamanitra hoe efa hitanay ny fiainana zay nasehon'Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao raha lasina bavy tena tia zao tontolo zao Andriamanitra tiany aho tiany ianao tiantsika rehetra mpiaino malala ary zany mahafilazantsara ny filazantsara dia le Andriamanitra zay tena mihevitra ny momba antsika tokoa ary zany ny antony zao risinyzao fitoriana zao zay anisany hoe fitarian'ny teny any amintsika aloha ankehitriny raha ny tenin'Andriamanitra ny jerevana dia misy fanambarana zay entina ihany koa anamafisana ao amin'jaona voalohany toko fahadimy andininy fa raiky ambin'ny folo sy ny andininy fa roa ambin'ny folo ihany koa dia zao ny filazany azy jaona voalohany toko fahadimy andiny fa raiky ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo aminaran'i Jesosy manao hoe fa izao no fanambarany fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany andiny fa roa ambin'ny folo zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana hitantsika amin'izany fa Jesosy mihitsy ny fiainana zay nasehon'Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao ka zao ny fanambarany hoe zay manana ny zanaka ny manana fiainana zay tsy manana ny zanaka kosa dia tsy mba manana fiainana ao amin'i Jesosy ny fiainana ary io fiainana tao amin'i Jesosy io zany zay tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia tonga nofo teo amin'izao tontolo zao araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika niara-nonina tamintsika Andriamanitra le Andriamanitra ny tonga olombelona le fahamarinana anankiray zay tian'Andriamanitra seho amin'izao tontolo zao tian'Andriamanitra ho lasa fahamarinako fahamarinantsika tsirairay avy jereva amin'izany fa tsy misy avy amintsika ndraindray ny olona miteny hoe ary izay ny mahatonga ny olona miteny ndraindray hoe inona kay ny fiangonana misy anareo ny fiangonana misy anareo ay ny anareo zany le secte
satria veriny olona fa zay olona rehetrarehetra zany tsy ao anatin'ny fiangonandehibe de secte daholy de zay ny mampiadevitra ny olona ary mahatonga ny olona lasa manana saina misaratsara karaindraindray rirasany abavy Jesosy tsy tonga ho amin'ny atoko-pivavahana zay ny antsika teo amin'ny 17 tamin'le jaona toko fatelo hoe Andriamanitra tsy nanika ny zanaka amin'izao tontolo zao hanameriko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao ka Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra fitiavana io dia honena ny olombelona rehetra mpanota ny olombelona rehetra mpanota maneran'izao tontolo zao zay ny nahatongavany Jesosy tsy ny finaritra mila mpanao fanafody araka ny teniny rahateo fa ny marary amino ary ranasany abany fa dia zany tenin'ny fanamarana zay mara amintsika zany tondra fahasoavana ao amintsika tsirairay avy amin'Andriamanitra fitiavana azy tsy anjarantsika mihitsy manidikiliky ny hafa hoe inonareo ainareo tsy atao aminay karaha tsy atao aminareo anao dia miteny ny olona sasany hoe nareo very daholy zay ihany zany ny zanak'Andriamanitra zay ny zanasisa zay no any an-danitra fomba fitenin'ny olona zany ka zany zavatra zany anisan'ny tian'Andriamanitra hitsy daholy ary zay no natonga le fanambarana teo hoe ny fahamarinana anankiray zay nisy teo amin'izao tontolo zao tian'Andriamanitra ho tonga ho lasa fahamarinana ho an'ny olona maro ka de mino aho fa de ny fahasoavan'Andriamanitra tonga le fiainana atao anatintsika mihitsy zay ny zavatra ka tsariky ny endrin'Andriamanitra zatadiavin'Andriamanitra ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hiasa amintsika tsirairay avy ary koa mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika ka dia ho hitantsika ny toyan'izao fampianarana zao sampahirirana zao amin'ny fotoana manaraka zay arahantsika atranitrany isaky ny fotoana zay araky ny mamety araky ny fandarina zay omenantsika ihany ka dia fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra hamarana ny fotoantsika dia hivavaka ray masonao sotranao zay no ny famonjena tolotrao zao tontolo zao fitiavana zay atonga anay azo fiainana mandrakizay satria nataonao tahaka ny olombelona dia nataonao tahaka ny endrika ao sy ny tarehinao tahaka ny Adama zay natsoina hoe zanak'Andriamanitra to zany koa zay amin'ny alalan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka tianao mba atonga anay tahaka anao koa amin'izao tontolo zao araky ny fanambaranao raha teo zany ka dia misaotra Andriamanitra satria raha ianao ny miasa inona moa ny zavatra mahagaga tsy hainao atao ka dia misaotra Andriamanitra voninahitra ny fiainany amanontolo misaotrany amin'ny fandaram-potoana rehetra zay zahonana tanteraka ny fitoriana ary koa reo zay ny aino dia misaotra ny tahinao ny tokantranony sy ny ankona izy ireo tsirairay avy dia ny voninahitra dia anao reriana aminaranao Jesosy tompo sy ny amin'ny rano mivavaka saotra Andriamanitra amen ka dia mirary soantsika rehetra ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra dia samy tahin'Andriamanitra dia manao filomanareo amin'ny anaran'i Jesosy